Raha ny tontolon'ny fahasalamana kosa no jerentsika isy ny fitsiliana maimaim-poana amin'ireo aretina maro mandritra ny esika festival 5S izay karakarain'ireo mpitsabo avy eo amin'ny hôpitaly be Filatanana ny 1 sy 2 ny volana novambra ho avy izao. Fampahafantarana misimisy kokoa mahakasika an'ity hetsika ity. Misokatra ho an'ny rehetra ny fitiliana maimaim-poana ho an'ny aretina maro etsy amin'ny hôpitaly be Filatanana ny 1 sy 2 novambra ho avy izao mandritra ny festival 5S izay karakarain'ireo mpitsabo. Isy ihany koa ny fanomezana torohevitra ireo olona izay tonga eny an-toerana. Ankoatr'izay, dia isy ihany koa ny fifampizaran'ny traikefa eo amin'ireo mpitsabo ka lohahevitra maro no resahana amin'izany izay hanasan'ireo mpianatra ho mpitsabo na efa mpitsabo am-perinasa. Nambaran'ny tompona andraikitra mpikarakara ny hetsika fa miamivoatra hatrany ny fandrosoana eo amin'ny fitsaboana ka mba hahafahana manatsara hatrany ny fandraisana ireo marary tonga ho manantona azy ireo no anisan'ny antony hetsika. Antsoina hoe festival 5S sy porte ouverte. Anatin'izay hoe hetsika izay moa dia isy ny fitiliana maimaim-poana fao be izay mahakasika aretina maromaro fitiliana ataon'ny isaky ny servisy klinika mitsabo eto amin'ny hôpitaly be Filatanana. Manaraka an'izay dia isy ihany koa ny communication scientifique, communication izany hoe mikasika aretina matetika vitranga mety fahita amin'ny dokotera matetika na mety misafidiana manokana hoe izany tena mety mametraka olana ho an'ilay mpitsabo. Fomba fitsaboana mantsy mivoatra dia misy karazana ataontsika hoe recommandation faraparany izany no manam-pahaizana manokana an'izy ireny dia izay no fahampisarainao izany izany hoe mba ohatrany hoe karazana formation continue ho an'ny dokotera rehetra ny tanjanaovana azy na ny anay ato anatiny na ny mpitsabo any ivelany fa na mpitsabo atsika hoe mbola mpianatra am-perinasa ary dia antsoina ihany koa ao anatin'izay zavatra izay. Araka ny nambaran'ny tompona andraikitra mpikarakara ny hetsika hatrany dia maro ireo aretina anaovana fitiliana ka anisan'izany ny VIH/SIDA, homamiadana, ny fahatsetseman'ny afokavoka vokatry ny fifohana sigara, ny tosi-drà. Eo ihany koa ny tsy fifanjary-tsakafo izay nambarany fa tsy voatery ny olona sahirana ihany no tratran'izy ity ka mpitsabo manam-pahaizana manokana no hanatanteraka izany.